Salama daholo androany isika dia ndao ary resaka ny mahakasika ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa mahakasika ny ben'ny tanànan'i Diego izay efa somary tsy hitantsika tao anatin'ny fotoana lavalava moa izay noho ny resaka mandeha etsiro amin'ilay hoe voasambotra sy ny maro hafa ka tamin'ity herinandro ity noho ny voaka ny tena marina mahakasika an'ity raharaha izay momba any ben'ny tanànan'i Diego ity tsy iza moa izany fa Andriamatoa Jean-Luc Jovzar izay hiakatra fitsarana eny Mpaky 67 hektara androany 17 Mey 2024 araky ny vaovao izay nambarany Kolo TV hatrany. Io no vaoboasina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Azadino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba afahana mandravona andre hevitra rehetra novantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary azadino torokizany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any am'sisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Efa elaela moa izay isika no tsy nahazo resaka mihitsy ary tsy nahazo vaovao mahakasika ny ben'ny tanànan'i Diego izay Andriamatoa Jean-Luc Jovzar izay niaraha mahita sy niaraha mahalala fa ben'ny tanànan'i Diego tao anatin'ny fotoana lavalava izay. Araka ny hita moa nandritra ny fitondran'ny ity ben'ny tanàna ity tanànan'i Diego dia tena nandroso ny tanàna izay niadidiny ary tena maro ireo zavatra izay mba vitany izany hoe nametraka tantara tsara ihany tao amin'ny tanàna izay nitondrany tao raha Jean-Luc Jovzar izay ben'ny tanànan'i Diego izay. Tsy vitany nadio tanteraka ny tanàna ary tena efa tahaka ny any andafy mihitsy ny raha fijery an'izany tanàna niadidiny izany eo ihany koa ny fahavitany ireo lalana rehetra manodidina an'ireo tanàna rehetra izay noentiny izay. Ka noho izany dia azo lazaina fa ben'ny tanàna mba isan'ny modely sy ben'ny tanàna isan'ny nahavita zavatra ihany raha oharina amin'ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy raha Jean-Luc Jovzar izay ben'ny tanànan'i Diego izay. Ka noho ny fahavitany zavatra maro izay tao amin'ny tanànan'i Diego dia maro sahady ireo voakan'i Diego no nanao tombatombana amin'ny mety hirotsahan-kofidiny osombavambahoaka tamin'ity taona 2024 ity ary raha toa ka tanteraka izany firotsahan-kofidiny izany dia maro ihany koa ireo olona izay nanao tombatombana amin'ny mety ho fahalaniny 100% raha ao amin'ny tanànan'i Diego ao satria tena mambahoaka raha Jean-Luc Jovzar ao Diego ao. Nanomboka teo anefa dia iny fa nisedra olana ity Andriamatoa ben'ny tanànan'i Diego ity raha vantany vao nihazo any Antananarivo izy tamin'izany tao anaty fiara ka nisy ny nilaza fa nosakanany mpitandron'ny filaminana izy tao amin'ny faritry ny mevatanàna tao ka iny avy hatrany fa voasambotra ary noentina niakatra tany Antananarivo. Izay moa dia tsy voamarina tsara izay hoe noentina niakatra tany Antananarivo izay fa nanomboka teo dia tsy hita hoe nakaiza na nakaiza i ben'ny tanànan'i Diego fa dia nanjavona tsy hita hatramin'ny izao. Gaga sy talanjona ihany sy ny rehetra nanoloana izay ary maro ireo zanakin'i Diego nanao antsoavy etsiro amin'ny fitiavan'izy ireo ny ben'ny tanànan'izy ireo. Misy ihany koa ireo zanak'i Diego izay monina sy mipetraka any France any nanao vidéo mihitsy tamin'izany fotoana izany amin'ilay hoe avoay ny ben'ny tanànanay fa io olo manganay izy no tianay ka izay no hafatra izay navelan'ireo zanakan'i Diego tamin'izany. Maro ihany koa ireo izay milaza sy manao hoe sao dia raha mba izao ny atao hoe kidnapping politika hoy ny sasany ka atao izao rehetra zao am'izay mba tsy afaka hirotsaka ny ben'ny tanànan'i Diego izay hita fa mambahoaka amin'izao fotoana izao. Izany hoe aferan'ny samby henjana izany ary aferan'ny samby lehibe samy manam-pahefana moa izay resak'izay raha ny fahazahony be sy ny maro azy ihany sy ireo mpanara-baovao. Ka izay no antony nahatonga ny tsy fahitana ny ben'ny tanànan'i Diego tao anatin'ny fotoana vitsivitsy lavalava izay izay tsy hita mandraky teny androany. Niarantsika ny tany koa moa iny olana izay nisy teo amin'ny ben'ny tanànan'i Diego sy ny solitenany chef district tany Diego iny
tamin'ny marsa lasa teo iny moa izay nisy famalinana teo amin'izy roa ireto mahakasika ny resaka toerana izay hanaovana lanonana any Diego Itany izay niafara tamin'ny vavabe sy famalinana mihitsy moa izany ary nisy moa izany ny fandrahonana ankolaka etsiroa izay nahazo ny bentanàna Diego. Taorian'izay dia iny fa niteraka daholy izao olana rehetra izay mahazo bentanàna Diego izao ka izay ny mahatonga ny mpanarabavao miteny hoe kisendrasendra fe sa zavatra itena inina atao izao rehetra manjo any bentanàna Diego izao amin'izao olana izay mahazo azy noho ny antony nahatonga azy tsy hitapopoka mandraky ty androany ity. Tsy hitapopoka hoy isika rehetra nefa dia voamarina tamin'ity faraparan'ny herinandro ity fa misy ny fiantsona azy eny amin'ny Pâques 67 hektara izay mahakasika ny fanadiadiana izay ho atao aminy. Araky ny vaovao nambaran'izy ireo hatrany dia noho ny raharaha resaka fanodikodinam-bola izay tany amin'ny taona 7.4 noho ny toriana azy ka izao mahatonga azy hiakatra fitsarana eny amin'ny Pâques 67 hektara izao ka io nandritra ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe tena miasa mafy tokoa ny Pâques satria zavatra afera efa tany amin'ny 7.4 dia izao vao mitaky izay rehetra tokony ho fiantsoana izay hazo anireo rehetra izay nanao fanodikodinam-bola izay. Andrasan'ny be sy ny maro ao Diego araka izany izay valy ny fitsarana izay mahazo an'ity olo-mangan'izy ireo ity izay any amin'ny Pâques 67 hektara amin'ity androandroany ity. Io moa zany araky ny voalaza foana matetika tsy misy miafina izay tsy ho hitan'olona ary tsy misy ny marina maty izany fa ny marina dia tsy mba maty ary ninina afenina dia tsy maintsy hipoitra foana ka eo ampiandrasana an'izay tena marina izay ny voaka rehetra ny Diego amin'izao fotoana izao manoloana an'ity bentanàn'izy ireo ity izay miatrika an'izay fitsarana eny amin'ny Pâques 67 hektara izay. Raha ohatra moa marina ka tsy nanao an'izay fanodikodinam-bola zay ity bentanàn'izy ireo ity dia mazava ho azy fa mety ho afaka soamantsara izy ary tsy misy ny lonilony sy ny rorohy izay ahazo azy aorian'izao fitsarana azy izao fa raha toa ka tena nataony izay resaka fanodikodinam-bola izay mety hahavoasazy azy izay ary tsy misy ny olona ambony lalàna izany fa ny rehetra dia natao ho ambany lalàna avokoa ary izay no antony ilazana foana amin'ilay hoe samia manara-dalàna hatrany na dia manam-pahefana anao na dia mpitondra aza fa ho avy ny fotoana izay tsy ampoizinao ho tonga aminao izay fiharany lalàna izay nodikavinao izay ka sao de ho tratran'izay anao any indray andro any ka eo anao voatratran'ilay hoe patsa iray tsomby vava. Resaka fanodikodinam-bola izay hatrany moa dia malaza be tato ato izay fa ireo rehetra izay nitondra andraikitra lehibe tamin'ny tany sy ny firenena indrindra ho an'i Madagasikara moa izany toa ny talenjirama sy ny maro hafa dia saingy voasaringotra tamin'izany fanodikodinam-bola zany avokoa ka eo indrindra no mahatonga fantaniana izay mipetraka amin'ilay hoe inona no tena antony mahatonga anireo olona rehetra izay manam-pahefana no manao an'izay fanodikodinam-bola izay sa ve tsy tena ampitsara ny fanaraha-maso anireo vola rehetra miditra sy mivoaka no mahatonga azy ireo manao an'izay fanodikodinam-bola izay efa taona maro aty aoriana vao misy ny fiantsoana sy ny maro hafa tahaka an'izao. Izay raha ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra eny navatsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milike ny vidéo antsika ary aza dino hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tao matawatagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.